Efa ndresaka amin'izay tontolon'ny mozika izay antsika dia ho tanterahana ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao hatramin'ny 14 volana oktobra ny andihan'ny 17 amin'ny hetsika Festival International Madagascar. Nisy moa ny feonan'ireo tompon'andraikitra tamin'ny mpampalala vaovao nafahan'izy ireo namelabelatra ny fandaharam-potoana amin'io fankalazana io. Ho totosaina ny voalohany hatramin'ny 14 oktobra ho avy izao ny andihan'ny 17 amin'ny Madagasikara. Toy ny isan-taona misy hatrany ny zava-baovao. Omena danja manokana ny tanora amin'ity taona ity ary ho hita taratra hatrany ny mahetsika iraisam-pirenena ny Festival Madagasikara izay marihana ihany koa fa mpiara-miombonantoka amin'ny fivoriana an-tampon'ny francophonie izay ampiatranon'ny Madagasikara amin'ny volana novambra. Ankoatra ireo mpanakanto sy tarika malagasy maro dia betsaka ihany koa ireo mpanakanto vahiny ho avy eto an-toerana. Starika moa zany ny Brunel izay mpitendry basy, mpitendry beso tena malaza be ratson'izao zao niaraka amin'ny Jikoa, Piropoka, Peleny Jikoa Pira Soka Flute, toy izy io ary ao koa ny jazz diplomates miaramila izy vao fa tena tsika nahita ny fibany nyfatolazy dia amtindray hoe jazz diplomate no avy eto. Dia ny tarika avy any France koa zany misy an'ny Baptiste Herbin saxophone sady mpitendry vahiny koa izy, misy an'ny Francis Locout mpitendry piano, Guillaume Perret saxophone, Jean-Pierre Comot izay mahafantatra ny tarika saxophone izay mahafantatra anazy pianiste, prof Jabin. Eo koa ny avy any Norvège koa manana fomba manokana izay anaovany jazz miaraka amin'ny compositeur Matson. Dia ny avy any Allemagne misy an'ny tarika Jim izay vitantsika ny tsaramanitra koa amin'ny famokafana. Dia eo koa ny Suisse Christophe Eki. Anisan'ny olana amin'ny fikarakarana hetsika goavana toy ny Madagasikara ny eo amin'ny entimanana. Somary problème satria ny budget moa zany miemitombo ny mpitendry zava-maneno koa miemitombo ny eto Madagasikara dia mba miezaka zany zay hoe mampitendry ihany koa zay taratry ny jazz eto Madagasikara nefa ohatra hoe ny antony entimanana tsy dia ampy loatra dia somary maniraka fa mba miezaka zay hoe mba misy défi foana zany ny anaovana an'ity festival isan-taona. Anisan'ny tanjon'ny mpikarakara moa ny ampiroborobo ny mozika jazz, ny isiany fifanankalozana eo amin'ny samy mpanakanto ary ny anatona akaiky kokoa ny mpankafy mozika. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay lafim-baovao izay ihany koa no entina indray anakatonana ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka fenonao ny fahita lavitra ma TV nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao dia ho amin'ny latsinainy indray zany ny famefotoana eto sika mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.